riray ile zanakatokana mpanafaka dia miray fo miray aina izany araka ny teniny Jesosy tomponay mahoiray anizy rehetra miray fo miray aina izany araka ny teniny Jesosy tomponay mahoiray anizy rehetra fanay masino yanao no mampiray mampikambana anay miray fitoanonao ity fikambanana masina ka misatarinay aty milanitra dia miray fo miray aina izany araka ny teniny Jesosy tomponay mahoiray anizy rehetra Andriamanitra rainay any an-danitra o misaotranao zahay raha mbola nomenao ty fotoana ty izay mbola anohizana ny fanambarana ny teninao satria ny teninao no aina mahavelona anay zanak'Andriamanitra ny teninao no anorenanao ny finoanay ao anatinay koa ankehitriny ary Jesosy nampahafantaranao fa efa fohy tokoa ny andro ary zany efa fohy ny andro zany no mahatonga anao tsy sasatra ny mamerina anay ho ampototry ny hazo fijalianao isanandro fa eo no mahatsara anay koa ampaherezo zahay amin'ny alalan'ny teninao izay ambaranao aminay amin'ny ty tolakandro ty fa manako lazaina aminay ianao Jesosy koa dia didina siroany magnaranao ny asan'ny fahavalo rehetra tsy hananjara toerana mandritra ny fanambarana sy ny fihenoanay ny teninao. Amen. Araka ny fandaminana zany dia ny toriteny amin'ny alakamisy alina no atao am'izao tolakandro izao ny amin'ny Korintiana voalohany toko fahafito ny andininy 7 hatramin'ny 1:30 dia voalahatra ato anatin'ny programa fa pastora Zafitera Jackson mpitantsoratra faharoa ny sinodam-paritany firenena Toliara no tompon'anjara fa noho ny raha maro samihafa zay atao amin'ny sinodam-paritany firenena Toliara dia nomena anay izao toriteny izao dia pastora Rakotolomenjanahary avy any amin'ny sinodam-paritany firenena Toliara no manatrika antsika eto zay antsoina hoe pastora Meza. Zay zany no fanamarihana fohy zay tsara ho fantatsika. Dia ndesika hamaky ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany toko fahafito ny andininy 7 hatramin'ny andininy 1:30.
Korintianina voalohany toko fahafito ny andininy 7 hatramin'ny andininy faraka amin'ny 30 dia toy izao no vaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, efa fohy ny andro mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao sisa izao, ary mba ho toy izay tsy mitomany ny mitomany, ary mba ho toy izay tsy mifaly ny mifaly, ary mba ho toy izay tsy mahazo ny mividy, ary mba ho toy izay tsy mahavatra izao fiainana izao loatra ny mahavatra azy, fa mandalo ny fanaony izao fiainana izao. Amen. Io zany no ten'Andriamanitra zay hambara amin'ity tolakandro ity. Ny fanamarihana manaraka dia hanao toroteny fampianarana zaho. Somary asiana fampianarana kely zany anatin'ny toroteny zao. Ny tanànan'ny Korinto dia anisan'ny tanàna lehibe satria misy fitodia-tsambo amin'izany tanàna izany, ka maro ny olona zay tonga ao amin'ny fomba maro samihafa rehetra, na amin'ny ara-barotra izany na ara-pivavahana, ao koa ny kolotsaina samy manana ny azy. Ary anisany nampalaza ity tanàna ity koa ny fanagnan'ny tempoly-tsampy miezineziny izay anaovana ny fanompoam-pivavahana tamin'izany fotoana izany. Lazainy tantara fa amin'ny resaka fijangajangana no anatanterahana ny fanompoana ao, ka tsy latsaka ny vehivavy arivo no ao anatin' izany tempoly-tsampy miezinezina zany, ka tonga ny lehilahy mangatanteraka izany fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fijangajangana izany, sy ny maro samy hafa koa zay tsy tambosainy. Fa vokatry ny fanambarany Paoly ny ten'Andriamanitra mandritra ny 2 taona sy 9 Paoly nipetraka tao, dia nihena tsikely izany fanompoan-tsampy izany, ka resy lahatra ny olona tonga kristianina zanak'Andriamanitra. Vokatry ny fitorian'ny Paoly ny ten'Andriamanitra. Tsy mora ny mandrodana zany finoana ao anatin'ny fanompoan-tsampy izany, tsy mora ny manavao, fa tena ny hatra amanaina tokoa ny fanambarana ny ten'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ka dia nisy ny fiangonana izay mino an'i Kristy Jesosy, tonga zanak'Andriamanitra. Zay no zavatra nisy. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra niorina ny fiangonana tao Korinto, be debe ny zavatra tsy fantatsy reto zanak'Andriamanitra reto, ny amin'izany fivavahana izany, ahoana ny fomba hatao ny amin'ny fanompoana any Jesosy ao anatin'ny fiangonana. Zany no zavatra nisy na dia kristiana aza. Noho izany anisan'ny nikorontana ny fiangonana. Inona no hatao, satria efa tsy ao i Paoly fa mitory filazantsara amin'ny toeran-kahafahana. Inona no tokony hataony reto kristiana reto zay azo lazaina fa mikorontana?
nanoratra ho any amin'ny Paoly ireto kristiana reto. Ireto no fanontaniana vitsivitsy izay nentina tany amin'ny Paoly mba hitondra fanazavana. Ao ny fisitokotokoana tao amin'ny fiangona tany Korinto hoe zaho ho any Apolosy, misy ngany Kefasy sy ny sisa, nisy fisitokotokoana tao. Ny korotana ny fandraisana ny fanasany tompo nagnontaniana any Paoly aby zany, ka nilazany Paoly hoe reko ao aminareo hoy Paoly fa misy fikorontanana fa tsy miangona hiatsara ianareo izy fa miharatsy. Manao ahoana ny hena aterina amin'ny sampy moa mbola azo hanina va sa tsy azo hanina? Manao ahoana ny amin'ny fanomezam-pahasoavana mampitola gaga? Misy ny magnambanimbany ny fanomezam-pahasoavana ny hafa. Manao ahoana ny amin'ny fanambadiana? Zany ny fanontaniana napetraka amin'ny Paoly. Eny, manao ahoana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty? Fa misy ny kristiana tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty. Novelarin'ny Paoly mazava tsara izany. Ireo rehetra ireo sy ny sisa dia nentina tany amin'ny Paoly hoe reto ny zavatra misy anatin'ny fiangonana Paoly, ina no azonao ambara mireto? Ny valiny zay taratasy zay no boky anagnanitsika ao anatin'ny soratra masina ny Korintianina voalohany. Novelarin'ny Paoly ao izany fanontaniana maro samy hafa izany. Ka rehefa nandinika ny boky ny teolojiana na ny mpahay soratra masina tam'izany dia nampidina ho isan'ny soratra masina ity boky ny Korintianina voalohany ity, natao hoe boky kanonika, nekena ho soratra masina io boky. Raha tarafina am'izao fiainantsika izao na tamin'ny andron'i Jesosy dia nanaiky ny lalam-panorenana Jesosy. Ny fiangonana tsy manana lalam-panorenana na ny fitsipika zay arahina dia tsy misy ny mahafiangonana azy, fa tsy maintsy misy tondrozotra arahina ao, misy fitsipika arahina ao. Zay zany no nahatonga ny fiangonana tany Korinto ny korontana, satria tsy nisy hoe ino ny tokony lasitra arahina. Jesosy koa dia nanaraka an'izany, haka ohatra vitsivitsika ao anatin'ny soratra masina. Nanaiky ny lalam-panjakana Jesosy, lalam-panorena ny fanjakana ny Romanina tam'izay, ka nasaina anontany any Petera Jesosy, mety hany va ny mandoa hetra? Satria lalam-panjakana io tsy maintsy mandoa hetra ny olona rehetra feno 20 taona no miakatra, lalàna zany. Nanaraka an'izany Jesosy, nagnatanteraka an'izany Jesosy. De mandehana Petera, ka zay azonao aloavy ay sy manao, andrao tafitohinareo. Nanaraka ny lalàna ny fanjakana Jesosy. Eny, nanaraka ny lalam-panorena ny fiangonana koa Jesosy, ny lalàna Jiosy. Ka rehefa nanasitrana ilay lehilahy boka izy, dia ahoana hoy Jesosy? Misehoa aiza ho izy? Hanampisorona sa misy lalàna atao ao, tanterahina ao amin'ny sorona. Hitatsika am'izany fa na de Jesosy zanak'Andriamanitra na Jesosy Andriamanitra nanaraka, nanaiky, nakato ny fitsipiky ny fanjakana sy ny fiangonana. Zay mahatonga atsika fiangonana Luterana atako sasany
ino gn'antony mampikorontana anazy? Ny tsy fahaizana ny lalam-panorenan'ny fiangonana loterana malagasy. Zay. Ka raha misy zany diniky ny komity hoe zao ny tokony atao, zao ny tokony atao, araka ny lalam-panorenana, tsy ekeny sasany zany. Tsy makatoro, tsy manaiky ny laminy fiangonana. Eny fa na dia misy koa ny mahafantatra ny lalam-panorenan'ny fiangonana, dia tsy hainy koa ny magnatanteraka azy. Raha naheno aho zany ny amin'ny komity tamin'ny omaly, dada Rainy Soany Lamo zao, atako zao fa tsy nahitaka aho, nanaiky ny fitsipiky ny fiangonana ka mirafitra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy. Fa tsy nanao an'izao dada Rainy Soany Lamo hoe fa iasan'ny fanahy masina raika dia eroy nareo fiangonana loterana malagasy fa etiky zahay. Tsia, fa nanaiky ny lamin'ny fiangonana. Ka izay mahavory maro antsika reto zao. Noho nino fitarihan'ny fanahy masina satria zanak'Andriamanitra makato manaiky ny lalam-piangonana. Zay nahavoa reto Korintianina reto io zay. Ka dia io no tonjozotra raina, io no fitsipika raina. Mba satria i Paoly milaza ao anatin'io epistilo fa ny Andriamanitra ivavahantsika hoy izy dia Andriamanitra ny fiadanana, Andriamanitra ny filaminana, fa tsy Andriamanitra ny fikorontanana na ny fikontranana. Zay no azo ambara. Fampidirana avao zay, fa ho mety ho lera roa fa raha toe tsy haiko. Ka amin'izao anjarantsika eto zao zany dia tafiditra ao anatin'ny fagnazavany Paoly ny amin'ny fanambadiana. Satria misy misy tonga kristiana raha lehilahy ohatra, gentilisa raha vehivavy. Ahoana ny momba an'io? Na kristiana raha lehilahy, raha vehivavy gentilisa. No ny fandeferako i Paoly de zao ekeo hiany hoy Paoly apôstôly. Ampidiro ho isan'ny fiangonana avao na gentilisa ny valiny, lafa kristiana i ampidiro avao isan'ny fiangonana. Zay no zavatra misy. Fa de Paoly koa zany eto dia manao hoe aoka ho tahaka ahy ianareo fa zaho hoy hoy Paoly tsy manambaly. Gnazy zay, tsy ho lignoko tsy hanambaly. Nany Paoly zay. Zay zany. Ka ny anjarantsika eto amin'izao ten'Andriamanitra izao efa fohy ny andro hoy Paoly apôstôly. Ino ny mahafohy azy? Fa vita ny famonjena. Tsy misy ankoatra ny hazo fijaliana koa. Zay mahafohy azy io. Efa elahena ny torena hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, tsy avy avao mandrak'androany. Ka no mba io tsy avy io. No mitady anao ho ao anatin'ny fanjakany Jesosy. Zay. Ary zany no mahatonga ny Paoly apôstôly eto magnambara hoe efa fohy ny andro izy, mba ho toy ny tsy manambady ny manambady amin'izao sise zao, ary mba ho toy ny tsy mitomany ny mitomany. Ino moa ny tiany Paoly hamara am'izany? Ny olona zay maro ahina sy maro herehina. Tahaka ny Marta Samaria io zay Jesosy. Marta, maro ahina sy maro herehina ianao. Zay no azo ambara amin'ity ten'Andriamanitra ity. Fa mandalo ny fanaony zao fiainana izao. Zay mahafohy azy io. Mandalo ireo ny mifaly, ny mitomany, ny mividy, ny manambady. Zany zavatra mandalo. Zany rehetra zany. Hoy Paoly magnambara azy amin'ity ten'Andriamanitra ity. Fa ino ny tsy mandalo? Iza no tsy mandalo amin'ny fiainatsika? Jesosy avy any Nazareta. Io no tsy mandalo. Tsarovy
fa rehefa nandalo Jesosy miaraka amin'ny olona maro de ina nolazainy ilay jamba, iza no mandalo, ino izany hoy ilay jamba. De ahoana ny valiteny, Jesosy avy a Nazareta no mandalo. Agny ka io Jesosy io, tsy navelany nandalo avao Jesosy fa nanao feo mahery ilay jamba. Io no tarafina amizao, ka nahazo fanasitranana ilay jamba. Tsy navelany ho nandalo avao Jesosy fa na dia norarana aza izy, tsy navelany ho nandalo. Ary tahaka izay koa no nataony Jakoba tamin'ny ady tamin'ilay anjely tamin'ny testamenta taloha any, tsy avelako ianao izy raha manino izy, raha tsy tahinao aho, tsy avelako ianao. Avelao io anjely andahaya, tsy avelako ianao izy. Zay gn'agnambarana amitsika fa Jesosy tsy mandalo amin'ny fiainanao raha hainao ny magnararaotsy azy. Zay raha hainao ny manararaotra any Jesosy zay mandalo amizao fivoriana masina izao, de ahoana ny tokony hataonao? Ilazainy Paoly eto hoe mandalo ny fanaony izao fiainana izao, sao de ho variana isika amin'ny fahasarotam-piainana, misontrotra ny vidin-javatra maro samihafa. Tsy tamo izay ny faharatsiana moa fa tsy volagna, fa tsy volagna. Ho variana amizay va isika. Azo lazana ry kristiana fa io aretina zay mandalo eran'izao tontolo zao, io no azo lazaina fahababoana faharoa. Zay gn'azo ambara azy. Ny fahababoana voalohany tany Babilona, tsy mora nahazo any zanak'Israely tam'izany, miala lay tanàna masina, mandao lay tempoly zay no reharehany zanak'Israely ny laozana. Amizao andro ankehitriny, amizao andro faran'izao, io no fahababoana faharoa. Ka zay tsy managnany Jesosy de tena babo tokoa ny maty firy ny ana firenena samy hafa any zay matimaty. Fa na dia nisy maty a Madagasikara eto tsy nihoatsy ny 2 aly, 3 aly, sa misy avao tsisy zany, na efatsaliny tsisy. Ka amizao andro farany zao dia lazainy Paoly apôstoly fa any am-paranany hisy andro mahory. Zay ilazainy azy, any am-paranany agnatiny soatsika hinany zao, milomano ao anatiny andro pahoriana isika. Zay lazainy soatra masina zay. Fa ny olona hoy izy Paoly ho hanao ino izy? Ho tia tena, io ny zavatra voalohany io. Zay ny mampikorotana ny fiangonana ankehitriny, io fitiavan-tena io, fitiavam-boninahitra io, sy ny sisa. Zay. Ka tsy zany no hanorenatsika ny mombantsika, fa lazaina fa izay mahay milomano avao no tsy matindrano, satria milomano eo am-pototry ny hazo fijaliana Jesosy. Eo ny mahay milomano eo am-pototry ny hazo fijaliana Jesosy, eo ny mahay milomano. Ka dia lazainy Paoly fa atako taimoraka ho izy amba izao rehetra zao mba azahoako an'izy aho izy, azahoana ny Kristy. Re mpamonjy isan-keritaona mandre izao ten'Andriamanitra izao, hararaoty ny andro anaovantsoa hoy Paoly apôstoly. Mila mahay manararaotra atsika amin'ny fanaovantsoa, satria izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ka ny zanak'Andriamanitra manaiky ny fitsipiky ny fiangonana, manaiky ny laminy fiangonana, satria tariny fanahy. Fa mila mieritreritra lana isika
raha isika zany no mampikorotana ny fiangonan'Andriamanitra, iza no mitarika antsika amin'izany. Mila mieritreritra lalina tsika mpampikorota fiangonana amin'ny toerana misy atsika kiraikiraiky agny io. Lafa misy ny fanampahan-kevitsy ny komity, ny pastora mitarika azy ka i Jesosy amin'ny komity igny ao, tsy ekeny ny sasany nagnaly hamorisy tagnan'akanjo amin'ny rapasy, nagnaly hamorisy tagnan'akanjo amin'ny venzy sy ny maro samihafa. Fanahiniza no mitarika anao amin'izany. Sambo hanjehy ny andro ho lava ka tsy mety mibebaky, araka lazay ray aman-dreny teto mibebabebaky, mbo hanjehy andro ho lava va iha? Ia mahay azy, ia mahay azy. Ka izany no ampitodiana atsika amin'ny hazo fijaliana fa mandalo ny fanaon'izao fiainana izao. Hoy Paulety. Ka zany no mahatonga any Jesosy mbola miteny amitsika mandraka androany. Fa lafa tsy miteny any Jesosy ka sahira koa atsika hoe ka ia avao lahy indrahody tsy mivola io. Zany no nolazainy amosa-paminany, hiveziveziny io na izy, tsy ny fanerian-kanina izy na hetahetan-drano, fa hanina izy te handreny ten'Andriamanitra fa tsy mahita. Io faminaniany amosa io. Tanteraka izany io faminaniany amosa io tamin'ny andro ny Malakia. Tapitra teo amin'ny Malakia Andriamanitra niteny, anatiny 400 taona Andriamanitra tsy niteny koa. Fa tamin'ny andro Jona mpanao batisa izy vao niteny indray mandeha, anomana ny fahatongavan'i Jesosy. Ka raha mbola miteny Jesosy dia atavo tahaka an'ilay nataony fietsika nataon'ilay jamba, tsy navela no nandalo Jesosy, fa tsy maintsy nanasitrana azy, nanome izay ilainy. Mety Jesosy tsika io, araka nylazay ny papa tamin'ny maraina tety. Koa raha fitinina izay rehetra izay de izao no azo ambara amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika izay tariny fanahy, dia misy fanantenana agnatiny ao amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ila zay ny ray aman-dreny teto, misy fanantenana ao. Ka ny olona manana fanantenana zany dia mila faharetana izany fanantenana izany, mila faharetana. Ary io lazainy Jesosy hoe zay mahatrahatra amin'ny farany no vonjeny. Ao anatin'izany faharetana zany de misy ady ao atao, tahaka ny ady nataony zanak'Israely niala avy any Egypte nakany Kanana. Io koa no ady atrehiny mino ankehitriny, rehefa mitondra ny hazo fijaliana ny mino de misy ady atrehina ao. Zay misy ady atrehina ao, fa tsy lagna avao ambony fandreo de hoe avy famonjena ka dia misy ady ao. Tsaro fa Jesosy nandalo zoma masina, mafy ane iny. Zany koa no lalana ampidiran'Andriamanitra anao. Tsika rehetrarehetra io samy managny zoma masina tsika kiraikiraiky aby zay tsika tonga eto iaby reto. Iagny tsy mana zoma masina ia, atsagna zay tsy mana zoma masina afara toy ty etoy, samy manana ny zoma masina tsika. Ary io no lazainy Paoly amin'ny Filipiana toko voalohany 9:20, tsy nihino azy ihany fa nanina izy hiharam-pahoriana koa noho ny aminy. Atao fifaliana zany hoy Jakoba, raha iharany fakapanahy sy ny fizahan-toetra nareo amin'ny fahoriana mafy manjo anareo. Ka ny olona manana fanantenana izay tariny fananan'Andriamanitra de manana izany fanantenana. Ka izay no ambaran Jesosy zany fa manana karama isika. Ka ny karama antsika zany raha fa niatra amin'ny fahoriana nahazo fanantenana, manana karama antsika dia ny fiainana mandrakizay. Io no karama ny mino. Ka hoy Jesosy, ka tsaho alohany ino izy ny fanjakao. Fa rehetra reo hoy de magnampy anareo avao, reo magnampy anareo avao, fa ny tena zavatra zany dia ny fanjakan'Andriamanitra.
dia ho an'andriamanitra rerianiny ny voninahitra amen. Vavaka isika misaotranao zahay Jesosy fa mbola mampitodika anay mandrakariva amin'ny hazo fijalianao ianao, mampitodika an'izany aminay ianao Jesosy satria mandalo ny fanaon'izao fiainana izao, ka ny fanaon'izao fiainana izao Jesosy dia malalaka ny vavahady ka viravirainy zahay ataony zay hahatongavanay any amin'ny zany vavahady malalaka izany, ka maro ny makaly ny tenina angataka anao zahay Jesosy miasa manan-kely anatinay anao fanay masina o, mba tsy ho amin'izany lalana malalaka izany no andehananay fa amin'ny lalana tery izay misy ny hazo fijaliana, zava-dehibe amin'ny fiainanay zany Jesosy, ka tomera aminay ianao fa raha miara-miaritra aminao zahay dia miara-manambonaitra aminao koa noho ny finoananay anao, ka dia tomera aminay mandrakariva ianao Jesosy, aza mahafoy ny amasaraka anay ianao ry fa na mivily miankavia zahay na mivily miankavanana zahay dia ny fanahinao masina ny teninao no manarina anay, ka dia apetraka aminao tompo ny fiainana manontolo hanjakana tanteraka amen.
Masuku nyakantu